eo anatrehan'izany rehetra izany dia manao antsoavo amin'ny fitondrana mpanjakana malagasy ireo ray aman-dren'ny mpianatra izay mamita fianarana ny ampitan-dranomasina any. Atao verimaina fotsiny manso izy ireo niezaka nataon'ireo mpianatra ireo raha toka mitazapotsiny ny zava-misy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, nefa efa maro ihany ny fitarainana nataon'ireto ray aman-dreny ireto tsy henohon'ny fanjakana izany fitarainana izany, araka izao fanazavana izy ireo izao. Antsoavo ho an'ny mpitondra fanjakana mahefa. Izahay fikamana ny ray aman-dren'ny mpianatra ny velona hiantohan'ny fanjakana malagasy vatsim-pianarana dia tsy mbola nahazo mihitsy izany hoe fionana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny pré-ministra ary ny ministry ny vola izany. Natotoafo aza ny fangatahana nataonay amahana ny olona mianjady amin'ny zanaky ny firenena tsy maharay vatsim-pianarana tokony omena azy ireo. Asa angamba asitriky ny tompona andraikitra any amin'ny accueil na ny courrier any fotsiny ireny fangatahana ireny. Sa nahazo baiko izy ireny hiaro ny lehibe tsy voelingelina. Fa ankehitriny dia sasapoana miandro ny vatsim-pianarana hanefana ny trosa tsy voailika ny tanorantsika. Fa tsy hita hatramin'izao izay nalehan'ny vola. Na ireo mpianatra efa tafody an-tanindrazana na ireo mbola manohy ny fianarany any velona dia samy mijaly sahiran-tsaina daholo, miandry anambato be voka tsy mety teraka. Maresaka ankehitriny ny roan-jato-tapitrisa ho an'ny CLD any amin'ny distrika, dinihina ny teti-bola ho an'ny tombotsoan'ireo sénatera sy solom-bava-bahoaka. Ambara ny fandinihina ny LFI 2017, tenenina ny fanatanterahana ny LFR 2016, makotroka ny fandaniam-bola amin'ny fandraisana ny fivoriana iraisam-pirenena toy ny COMESA sy ny francophonie efa eto ambaravarana ankehitriny, ary voalazan'ny mpitondra sasany fa mikararana ny vola ankehitriny avy amin'ireo mpamatsy vola avy any velona. Fa atao ambany maso tsy hita kosa, na lavitry ny maso lavitry ny fo, ireto zanaka malagasy mijoro ho riarian'ny firenena any velona, tsy mba rehetsaika ny fandoavana ny trosa ny vatsim-pianarana izy ireo. Hatramin'ny taom-pianarana 2011-2012 ka hatramin'izao 2016-2017 zao dia taona roa ihany no voalohan'ny fanjakana malagasy. Andrasana ankehitriny ny vola ho an'ny taona 2013-2014 nanomboka ny volana mai 2016 ka hatramin'izao novambra zao dia mbola tsy re ihany na dia ny avis de crédit fotsiny azy na anisan'ny volana heverin'ny fanjakana aloha azy. Tsy misy mazava ny resaka. Dia lafikonina ny raha efa ho telo volana zay no reo hoe nalefa tany amin'ny CDE ny vinavina amin'ny vola fandoavam-bola dia ho any amin'ny contrôle financier avy eo. Manahy izahay sao misy kajikajy anararotany mpikarakara indray ao tamin'ilay vola ho an'ny 2013 ho an'ny taona 2012-2013 farany teo. Tamin'iny mantsy dia mitaraina ny ankizy fa kely ny voaraina, kanefa nisy iray miliara ariary tsy hita izay nalehana. Koa ataona Antsoavo miangavy anao re zahay Andriamatofilohan'ny Repoblika, omeo baiko entitra ny tompona andraikitra hamoaka ny vola aingana, fa arakaraky ny petrapetrahany ireny vola ireny ano any no isy ny fakam-panahy anodikodinana azy. Mijaly ireo zanantsika ireo mizaka fahoriana ny ray aman-dreny maro satria ave sara trosa nosamborona. Misy ny voatery ny varitra sompo-tanirazana, ao ny nahazo aretina AVC, ary nisy mihitsy aza ny nahafoy ny ainy fa tsy nahataty ny fahoriana.